Mbola isaorantsika Andriamanitra ahafahantsika miaona indray amin'ity andron'io ity, ary mbola ahafahantsika manohy hatrany ny dinidinika ara-tsoratra masina mba ahatonga antsika ahazo hery sy hampitombo ny finoantsika an'Andriamanitra. Araka ny mahazatra dia hiaraka hivavaka isika mialohan'ny hamakintsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao hatrany izay ary makasitraka anao noho ny fitahinao anay mandrakariva ka mbola mahatoy izao anay. Midera sy mankalaza ny anaranao zahay ary mangataka aminao mba hamela ny helokay hatrany, ary indrindra hanome anay ny hery dia ny fanahinao masina mba ahazoanay manakatra sy mahazo hery avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay ny vavaka. Amen. Amin'ity andron'io ity sika dia hijery tantara anankiray izay maneho fa na dia misy aza ny toe-javatra maro samihafa izay atrehantsika dia tsy manadino Andriamanitra fa momba antsika mandrakariva. Rehefa nandehan'ny nitany tafitany ranomasina moa ny zanak'Israely izay somary tsy nijerentsika ny amin'izay tantara izay satria efa haintsika mahafantatra izany ny ankamaroantsika, dia andeha ho jerentsika mialoha ny zavatra niseho tatia aoriana an'izay fiampitana ny ranomasina mena izay. Rehefa voatelin'ny ranomasina tao ny miaramila Egyptiana sy ny kalesiny dia nanao hira fiderana ny zanak'Israely rehefa tafita soamantsara. Andeha isika hijery ny tantara voasoratra ao amin'ny Eksôdôsy toko 5:10. Eksôdôsy toko 5:10 ka manomboka eo amin'ny 7:20. Dia izao no tantara voasoratra eo. Fa niditra tao amin'ny ranomasina ny soavalin'ny Farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingity soavaliny, ary Jehova nampikatona ny ranomasina taminy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina. Izay zany no zavatra niseho. Rehefa navelan'ny Farao ny zanak'Israely dia nanenina indray izy rehefa tena lasa izy ireo dia nanenjika indray, ary rehefa tonga teo amin'io ranomasina io dia ny zanak'Israely dia nandeha tany maina teo ampovoan'ny ranomasina, ary ny Egyptiana kosa rehefa tafatsofoka tamin'izany lalana ny diavin'ny Israely zany dia nikatona ny ranomasina ka dia maty tao ny soavaly. Ary rehefa izay dia ny hira fiderana ireo vahoaka an'Andriamanitra tafita soamantsara ny ranomasina. Vakitsika eo amin'ny 2:20 sy ny 1:20 ary manaraka. Ary Miriam mampaminany vavy anabavy ny Arona dia nitondra ny amponga-tapaka teny an-tanany, ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra ny amponga-tapaka sady nandihy. Ary Miriam manamaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe, mihira ho an' Jehova fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitaingina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Zay ny zavatra niseho. Fifaliana tsy sotr'izany ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina, ary dia nihira fiderana voalaza eto ara fa ireo vehivavy miaraka tamin'ny Miriam dia nisy fotoana nideran'Andriamanitra ary nanao hira nitsena an'ireo lehilahy ireo. Eo amin'ny 2:20 sy manaraka dia rehefa avy nanao an'izay fifaliana be zay ny zanak'Israely dia misy toe-zavatra somary semban-drahona kely indray nitranga. Andeha vakitsika ao amin'ny 2:20. Ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena dia nandroso
ho any amin'ny efitra sora izy ary nandeha ateloana tany anefitra izy fa tsy nahita rano. Somary nanana olana indray zany ny zanak'Israely rehefa niala teo amin'ny ranomasina mena izy teo amin'ny moron-dranomasina mena dia nandeha namaky ny efitra dezera zany. Rehefa namaky an'izany tany efitra zany izy mazava ho azy zany tany efitra zany fa tsisy tanàna, tsisy olona, tsisy nininona fa nanondrano sotroina aza dia nanahirana. Dia nanomboka teo dia nipetraka indray mifanontaniana hoe dia ahoana indray zany? Nitranga indray ny olana ao amin'ny 720 dia ho jerentsika. Dia tonga tao mara izy fa tsy nahasotro rano tao mara satria nangidy izany, koa izany no nanaovan'ny anarana hoe mara. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay? Rehefa avy nanao fifaliana be dia nandeha nandeha tongotra 3 andro. Ary rehefa nandeha ateloana dia mba nahita rano ihany. Fa rehefa nahita an'ilay rano koa dia nanahoana koa ilay rano? Nangidy tsy laitra ny sotroina. Dia nimonmonina ny zanak'Israely, nimonmonina tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely, ahoana re zany? Inona no nitondranao anay aty ka tonga eto zay sady efa vizaka eny dia tongotra ny mbola tsisy rano, ity koa zao misy rano fa mangidy ny rano fa dia inona loatra? Ary nimonmonina tamin'ny Mosesy hoe inona ary zany no sotronay? Dia inona ny zavatra mitranga? Eo amin'ny 520 ary dia nitaraina tamin'i Jehova i Mosesy ka dia nanehoan'i Jehova hazo anankiray ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Nisy toe-zavatra mahagaga rehefa nimonmonina ny vahoaka. Vizaka izy ireo nandeha ateloana, tonga tao mara, nahita rano, nangidy tsy laitra ny sotroina ny rano, nimonmonina tamin'ny Mosesy. Ary rehefa nimonmonina tamin'ny Mosesy dia inona no nataon'i Mosesy? Nitaraina tamin'i Jehova. Rehefa nitaraina tamin'i Jehova izy dia nanehoan'i Jehova hazo anankiray. Nanehoan'i Jehova hazo anankiray. Ary rehefa nalain'i Mosesy io hazo io dia natsipiny tao anatin'ilay rano mangidy tao mara dia lasa naninona ilay rano? Lasa mamy izany rano izany. Ry havana malala, ny dia miaraka amin'Andriamanitra dia misy mangidy ary misy ny mamy. Fa rehefa eo mandrakariva Andriamanitra ary manakina amin'ny fiainany sy mitaraina amin'Andriamanitra isika, miova ho mamy izany mangidy izany. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fantatr'Andriamanitra fa reraka ireo zanak'Israely ireo. Fantatr'Andriamanitra fa mila rano izy ireo. Ka rehefa sedran'izany olan'izany izy ireo ka nitaraina tamin'i Jehova i Mosesy dia nanehoan'i Jehova hazo anankiray. Tandindona maneho an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hazo izany. Dia ny hazo fijaliana izay niaretan'i Jesosy Kristy afaka manafaka atsika amin'ny fahoriana, manome atsika mamy amin'ny fiainana izay hatrehantsika. Ka Andriamanitra zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy hoe tsy misy mihitsy ny zava-manahirana fa miseho ny zava-manahirana fa amin'izay indrindra no hanehoan'Andriamanitra ny toe-javatra mba azahoantsika fifaliana, azahoantsika mamy, azahoantsika fitahiana miaraka aminy. Ny apôstôly Petera dia mampirisika atsika mba hahatonga atsika fahatokiana mandrakariva amin'Andriamanitra, hanakina ny fiainana ary tahaka ny nataon'i Mosesy. Mahafinaritra ilay fihetsiky Mosesy rehefa nimonmonina ny olona. Samy hoe inona no sotronay? Reraka izahay, mangetaheta, matika hetaheta izahay. Inona no atao? Inona no sotronay? Izany no nataon'ny olona. Fa inona kosa no nataon'i Mosesy? Nitaraina tamin'i Jehova. Ary izy no nanehoan'i Jehova an'ilay hazo izay natsipy tao anatin'ilay rano ka tonga mamy izany hazo izany. Ry havana malala, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny ilainy amintsika dia ny manakina izany fiainana izany aminy. Izao no
ambaran'ny apôstôly Petera. Apôstôly Petera, ao amin'ny Petera, epistily voalohany ho an'ny Petera, 5 ka ny 7. Petera voalohany 5 ka ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'ny Kristy ny teny. Ary apetraho aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Mahonona tena miambeny fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia nanjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ry havana, mety misy ny fahoriana mahazo atsika, mety misy ny olana mahazo atsika, mety misy ny fanenjehana mahazo atsika, mety misy ny fanaratsiana izay mahazo atsika. Fa olana tokana nomeny tenin'Andriamanitra teo izy hoe apetraho aminy, apetraka amin'Andriamanitra ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Tahaka ny Mosesy nanana olana teo amin'ny vahoakany izay mitarihany lasa nangidy ny rano, nitehitra tamin'i Jehova, nametraka teo am-pelatanan'Andriamanitra izany olana izany, ary dia nasehon'Andriamanitra azy ny vahaolana. Azon'Andriamanitra ampiasaina aminao koa izany, ary fitahiana ho an'izay rehetra miaraka aminao, niankonanao, ny mpiaramonina aminao, ny mpiara-mivavaka aminao, dia ho fitahiana ho an'ny rehetra ianao raha manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra. Tompony ampitombo ny fanandramanao manokana ka hita fahombiazana amin'izany fanakinana ny fiainana, fametrahana ny fiainana amin'Andriamanitra izany. Amen. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra sy mankasitraka anao zahay noho ny fitahinao sy ny famindramponao. Mbola nahazahoanay mamaky sy mandinika hatrany ny teninao ary azahoanay mifampahery. Koa ankehitriny dia toano hery zay ary ampaherezo zay ampitombo ny fanandramana miaraka aminao ka hametraka ny ady hatrehanay rehetra, hametraka ny fiainanay, ny fanahinay rehetra eo anatrehanao mba azahoanay fandresena. Ary ao ka ho tanterahinao kosa ny tenina mpanantenanao fa ianao dia hitahy sy omba ary hanome izay ilaina rehetra, indrindra hiahy ny vahoakanao ka ho tanteraka ny famonjena na ara-batana na ara-panahy. Ampio zahay hanana faharetana hatramin'ny farany. Manao rery ihany ny voninahitra ary ho aminay ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.